voaroba avokoa ny ankamaroan'ireo toerana teto Antananarivo indrindra fa ireo fivarotana lehibe teto amintsika faty olona Matsiravina vokatra izany mpanosehana no nitranga teny Tanjombato sy ny sisa fa inona no zavanitranga tao anatin'izay ny filoham-pirenena tamin'izany fotoanandro izany moa satria tao anatin'ity 20 janoary ity dia nangina avokoa ny haino aman-jery rehetra tsy nisy reintsony ny radio Antsiva no any sisa ny nandeha teto amin'ity Antananarivo ity ary dia saika tato avokoa no nifandrimbona ny antso ny filohan'ny tetezamita teo aloha tamin'izany fotoan'izany Andriamatoa Andry Rajoelina dia niresaka teto tamin'ny antso telefona ary tonga mivantana mihitsy aza teto amin'ny radio Antsiva fa teo ihany koa Andriamatoa Ivoasina Razafimahefa ministry ny toe-karena tamin'izany fotoanandro izany dia ny antso ny tena mivantana izany hoe ny antso izany izy tamin'izay fotoana izay nangataka mba iteny koa Andriamatoa Marc Ravalomanana tao anatin'ny 17 janoary vao maraina be fa taorinan'izay dia nivoaka ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana ny tsidika ny teny amin'ny radio pirenena malagasy tamin'izany fotoanandro izany tamin'izany no nanondrony fa Roland Ratsiraka sy ny generaly Ralsolso Dolin reo no nitondrony fa antony natonga ny zavatra nitranga tamin'ny 20 janoary iny dia novetibetesy ny teny moa tamin'izany fotoanandro izany ny anarana roa ary tamin'izany no nanambarana Andriamatoa Marc Ravalomanana fa izy mihitsy no nampilaza fa tsy hanetsika ny miaramila fa aleo ny olona anao ny ataony fa dia tsy mahazo mihetsika ny miaramila izany hoe mbola teo am-pelantanana Andriamatoa Marc Ravalomanana tanteraka ny fahefana tamin'izany fotoanandro izany saingy tsy napietsika ny miaramila izany raha nambarana aloha tamin'izay fotoana izay misy moa ny tamin'ny teny frantsay misy ny tamin'ny teny malagasy izay fomba niresahan'ny filoham-pirenena izay fa tamin'ny teny frantsay no tena nilazany azy tao anatin'izay hoe tsy namoaka miaramila mihitsy izy ary ny teny mihitsy izy tsy nanome baiko izy fa tsy mihetsika akory ny miaramila izany hoe raha mba natao ihany ny famoahana ny mpitandro filaminana mety tsy niditra lavitra loatra ireny raharaha ireny fa dia asa inona no antony izany rehetrarehetra izany fa nanomboka teo ny 17 janoary dia niamafy ny toe-draharaha teto amin'ny firenena navoaka avokoa indray ny mpitandro filaminana ary saika tsy nahita lalakombana ny mpanao fihetsiketsehana ny ainga teny amin'ny kanja ny 30 Mey ny fanenjehana hatrany anelakelan-trano hatrany anaty trano notifirina tamin'ny balaka otsoa notifirina tamin'ny lacrymogène tsy vitan'izay nofefena tanteraka ny araben'ny fahaleovan-tena miainga etsy Soarano manoloana ny posara mandrapatonga any andohana analakely rehetrarehetrany dia nakatona tanteraka tsy nisy nizaniza afaka ny famezivezy tao anatin'izany kianja izany ary ny fanenjehana tetỳ Beorika hatreny Akady Fotsy hatreny Antanimena Akazomanga hatreny Ambojatovo hatrany Ambanidia tonga hatrany Andrefana Ambojanahary tonga hatrany amin'ny toerana samihafa Andavamamba hatrany amin'ny hôpitaly mihitsy aza ny hôpitaly tetsy amin'ny Agiera ny fanenjehana ny mpitandro filaminana no nanenjika any ireto mpanao fihetsiketsehana ireto tsy nahazo niditra tao nanomboka teo moa dia nanomboka sarotsarotra ny toe-draharaha rehefa niditra tao voatanana ny mpanao gazety vitsivitsy anisan'izany moa ny tena tamin'izany fotoanandro izany akory ny agagana sy ny atairana fa ny antso ny mpitandro filaminana manamboninahitra maromaro ny amin'ny hoe jereo fa tsy izahay intsony izany no mibaiko eto fa izahay dia olona baikoina ary iza no mibaiko anay ireto vazaha vahiny ireto izany ireo teratany vahiny ireo izany maro izy ireo no mame ny toromarika sy ny baiko rehetra taitra ary dia tao anatin'izany Faniry Razafimanantany izay niaraka taminay tamin'izany nakasary dia avy hatrany dia nigazana sy nenjehany ireto vazaha sy ny miaramila niaraka taminy ny fankatsary tsy ny anaiky nefa ny mpanao gazety tamin'izany ka dia raikitra teo ihany koa ny karazana fifamalina ny amin'ny fahalalahany ny asa fanaovan-gazety tamin'izany fotoanandro izany ary rehefa izay dia votsitra ihany ny fankatsary fa niazahany izy ireo no kasainy ho alaina izany dia ireo vazaha ireo izany no ireo vahiny ireo no mibaiko ny miaramila malagasy izay natezitra tokoa ny mpitandro filaminana malagasy fa akoatran'izay ihany koa ny fahitana zatovo maromaro izay nitafy ny akanjo ny fanamiana
mpitandro filaminana izay nambaran'ireo mpitandro filaminana ihany koa fa sivily izy ireo ary dia hita taratra teny fa tenisy no nanaovany iry izy ireo fa tsy mba le brodequin ireny ary nisy ihany koa ny manao zany hoe tsy hita taratra na amin'ny fijoro na amin'ny fihetsika kanefa naplanjana fitaovam-piadiana tamin'izany fotoanandro zany nataitra ny miaramila ihany koa zany ary nanaitra azy ireo asa tsy natokintsony ve ny mpitandro filaminana sy ny miaramila ny fitondrana tamin'izany fotoana zany voatery naka mercenaire vahiny naka mercenaire ihany koa teto an-toerana dia izay ny mpikaramanady zay no nanao ny asa rehetra izay nandravana ny fihetsiketsehana raha izay ny ilazana azy natanjaka ny mpitandro filaminana zany ary saika rava teo ity tolona ity tamin'izany fotoanandro zany saika rava ny fihetsiketsehana tena mikanja ny 13 Mey satria nanieriny tokoa ny mpitandro filaminana tamin'izany fotoanandro zany zany hoe raha nivoaka izy ireo zany tamin'ny 9 Janoary dia voafehy tahaka an'izany ihany koa ny zava-nitranga saingy tsy navoaka izy ireo inona zay zany nametrahana ny baraingo hatramin'isika amin'ny teny zao fa mandeha koa zao ny kilalao maloto ara-politika dia inona no fipetrany ao anatin'izao 9 Janoary zao dia io zany no ezahana hovoizina ary ao anatin'izay izay hery mpifanandrina amin'ny mpitondra ankehitriny zany no potehana ao anatin'izay iza no potehana dia renitasika ireny an-gazetiny hoe hery Rajonary Mampianina Andry Rajoelina Marc Ravalomanana hoe efa manomboka ao anatina fampelezan-kevitra ao anatin'izao tapany mandat hitondrany ny filoham-pirenena izao dia manomboka Monsieur Lany zany zay hoe Andriamatoa Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana ampidirina ao anatina kitapo ray ary ny tanjona ao anatin'izay dia ny hoe aleo mihitsy ireo zany no saziana mafy ireo no enjehana mafy ny dikan'izay alalaka ho azy ny fitondrana hery Rajonary Mampianina amin'ny 24 manomboka Monsieur Lany zany eo anivo ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao izay fandrombonany avy eo anivo ny fitondrana mihitsy ny manenjika sy manao karazana hoe antsojay ary atao ambargo mihitsy Antananarivo amin'izao fotoana izao vokatra izany fanenjehana ny Marc Ravalomanana izany ary ao anatin'izay ihany koa enjehana ihany koa Andriamatoa Andry Rajoelina zany hoe ireo roa ireo zany no atao anaty kitapo ray ary dia hoezahana vonina ao anatin'izao raharaha izao mba tsy hipotra tsony any amin'ny 24 izay no tetikady mandeha amin'izao fotoana izao ary marobe ny fampiasana atao ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe ahoana ny fomba atongavana an'izany etsiketsehana ary manomboka voizina zany hitondra rany 9 Janoary taona 2020 toyny dia isika ihany koa miezaka hoe ahoana tokoa ary inona ny tena marina mahakasika izany toetra raha rehetrarehetra zany dia io zany no ararotina aloha ao anatin'izany karazana politika maloto izany dia izay no ny laina ny antsoina hoe fampihavanam-pirenena saingy tsy tonga tamin'ny tanjona tokony ho izy moa zany izany hoe fampihavanam-pirenena tamin'ny fotoanandrony izany dia izay no zava-mitranga raha tsy ahivitsika izany hoe 9 Janoary taona 2020 io no nitarika ihany koa ny raharaha ny 7 Febroary taona 2020 satria taorinan'izay dia nipotra tsikelikely ny raharaha zany dia nisy ny fametram-pialana rehefa nitranga ny raharaha teny Ambotsirohitra teo Antaninarenina zany manoloana ny lampana Ambotsirohitra dia nisy ny fametram-pialana nataon'ny Ramatoa Cécile Manoroanta ministry ny fiarovam-pirenena izay nilaza fa tsy eken'ny eritrery ny zava-nitranga teny satria tsy nisy fibaikona ny ainga tany amin'ny fiarovam-pirenena fa avy hatrany dia fanapa-kevitra samirery ny famonona ny tranga teny Ambotsirohitra teny Antaninarenina teny ranonambarany tamin'izany fotoanandro izany dia nanomboka teo zany nivoaka ihany koa ireo manamboninahitra lefitra izay notarian'ny commandant Lilisson René de Roland ny commandant izy ty anankiray koa tiako Andriatsoavina izy moa izy teo tsy tadidiko angamba ny averintsika eo ihany zay fa very kely ny saiko ao anatin'izay rehetrarehetra izay ihany hoe misy commandant roa zany fa dimby kely ty anankiray izay Charles Andrianasoavina commandant Charles Andrianasoavina tamin'izany no nitarika ny ainga tetsy amin'ny SMS tetsy sonerana izany rehetrarehetra izany ary izay ihany koa no nitarika ny hoe nanomboka teo dia namoaka fanambarana izy ireo
ny ministry ny communication moa tamin'izany fotoana zany Bruno Andriatavison dia avy hatrany dia namoaka taratasy mavesabesatra ihany tamin'ny fotoan'andro izay nisiny reny fihetsiketsehana ireny saingy efa nanafana sy nahazovahana be ilay fihetsiketsehana tetsy amin'ny kianjany telembiny folome ary dia nanomboka nivoaka tamin'ny fanginana zany ireo avy amin'ny mpitandro ny filaminana dia nisy ny filazana ny colonel Noel Rakotonandrasana tamin'izany fotoan'andro zany hoe nampanatsony ny teny hiavoloany hoe ajanono io zavatra io fa dia ho tambatambazana saingy tsy nanaiky moa zany ny colonel tamin'izay fotoana izay raha ny fanazavana sy ny vaovao ihany nanomboka teo ny fihetsiketsehana ny ainga tetsy amin'ny CMS tetsy amin'ny Betongolo zany teo amin'ny Kapisaty no niainga izany fihetsiketsehana izany dia nanomboka teo dia niasarotra ny toedrara na tonga hatrany amin'ny 20 marsa tonga hatrany amin'ny 17 marsa sy ny sisa dia izay mihitsy ny fandehan'ny toedrara tamin'izany taona 2024 izany raha somary fitipitinina amintsika ihany koa izany zavanitranga rehetrarehetra izany.